Ny fanabeazana no fototra. Raha vao ny fanabeazana no tsy misy na tsinotsiniavina, ary zay ne zavatra hita zay ne ny tanjon'ireo mpanjana tany tamin'izany fotoana. De hoe poteo le fanabeazana raha te hamodika ny firenena ray manontolo ianao, de naomby tokoa aloha le izy. Naomby le izy satria tsy misy ny fanabeazana. De izy mbo vitsivitsy teo nisitraka an'le fanabeazana de lasa nivelany isan-karazany de le olona tavela eto zany lasa tsy manana an'izay fomba fijery le mametraka hoe ny fanahy ny olona. Izany hoe le fahendren-drazana mihitsy zany. Tsy resaka psikolojia akory tsika fa le fahendren-drazana no adino sy lasa no tsinotsiniavina ao anatin'ilay izy. Ka za zany teny hoe ny fiverenana amin'ny fototra de ny fanahy ny olona de ny fandray ihany amin'ny psikolojia ilay izy. Tsara ho fantatra zany de ity. Sao tsika menakavy mieritreritra fa ny tany mandroso de mandroso fotsiny amin'izao. Fa nampiasa ny tony taranja tahaka ny psikolojia tony zareo reny. Raha mijery tsika ny japonais ohatra matoa izy lasa lavitra nampiasa fahalalana isan-karazany momba ny psikolojia ry zareo. Mijery tsika ny sinoa mitovy amin'izany, ny amerikanina mitovy amin'izany, ny firenena rehetra mandroso tena mandroso de manaja an'ilay hoe ahoana moa zany ny fihetsiky ny olombelona de any zany no ahafahana manapa-kevitra ara-piarahamonina. Le ara-piarahamonina tena ihany keto ara-politika mihitsy. Général to ianao zany fampianarana zany midina veny le tany fampianarana sa ny tanoratsika no tratra n'le ataontsika hoe fiazakazaka ny teknôlôjia de varinany sa resaka inona mety mahatonga an'izany ataontsika hoe ratarafina amin'le hoe voka-panadina zany. Ya io moa zany de tena hoe kapotika mihitsy ny rafi-pampianarana amin'izao fotoana zao zay mahonena satria ohatrany hoe inina mihitsy ininy ny fitondram-panjakana zay hoe simbaina zay resaka système éducatif zay. Tsy hoe ny mpianatra malagasy akory no tsy mahay na ny mpampianatra no tsy mahay mampita fa zay rafi-pampianarana zay no mila atsaraina zany. Zay voatoana no miteny tamin'ny andro anay zay nitantana ny ministère fanabeazam-pirenena de hain'ny olona mihitsy fa nisy fanatsarana be tao ary na ny kalitaon'ny fampianarana io na zay no nanao an'izany hoe plan sectoriel de l'éducation na PSE fanatsarany fotony ny fampianarana. Ino moa zany tena votoatin'izy iny zany hoe ny votoatin'izy zany de mba hoe mba misy rafitra apetraka mandritry ny 4 taona zay miainga ny fotony hoe any amin'ny faritra mihitsy zany miainga hoe inona ny filan'ny faritra de arak'izay filana zay no anavoazanao ny programme scolaire ny fomba fampianarana zany hoe na ny approche pédagogique ny orientation scolaire zany hoe tsy misy zany teto Madagasikara fa rehefa avakabaka ny mpianatra de tsy haina koa izy hoe anao inona zany zany zavatra tena hoe nataonay daholo zany ho fanatsarana ny fampianarana teto Madagasikara ny fanafanana ny mpampianatra ao anatin'izay daholo zany dia natao daholo zany nisa zany hoe concertation ny raha natamin'ny mpampianatra rehetra teto Madagasikara ny syndicat ny mpampianatra pikarika ny société civile zay niaraka namola vola niaraka tamin'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena tao anatin'izay hitatsika tamin'ireny fa tena hoe natsarainy foto mihitsy zany fampianarana zany fa rehefa tsy teo tsony moa zany ny tena de départ à zéro ndray zay zany mahavoanty fa zao aloha izy totsondre mampandry maraka antsika ianao fa tompirandraiky atao satria tale général ianao tamin'izany fotoana zany atao amin'ny ministère fanabeazam-pirenena io département anankiray io zany hatramin'izay nahafantarako an'io dia ao amin'ny sehatra ny fampianarana hatrany ny tompona raiky voaloha zany le ministra ny tendrena atao zany tamin'ny akapobeany na izy mpampianatra teny amin'ny université izy ataontsika mpampianatra ambony zany zay ny tao fa le mpampianatra le am'izao aloha zany tsy mpampianatra zay nanisany mahatonga l'izy hoe tsy fatany akory hoe inona le fampianarana satria tsy mpampianatra izy zay zany anisany le hoe continuité de l'état zay mihitsy azonao tsara mihitsy ino no tsy misy teto Madagasikara indrindra fa zao fitondrano zao le hoe fanohizana zay le hoe continuité de l'état hoe zay nataony teo aloha de tokony tohizana fa ny fitondrana zay nisy hatramin'izay ka hatramin'izao indrindrindrindra de zay nataony teo aloha de ratsy daholo de lasa départ à zéro tsika de mihemitra nge zany hoe lasa le olona no enjehana fa ny hevitra nge no olo tsy mitovy fa raha misy kosa hevitra tsara ka hita fa tsara anatsarana ny vahoaka sy ny firenena de tokony tohizana zay tsara vitan'ny
teo zay zany mahatonga misy hoe mila manitsitsika mila le toetsaina ny toetsain'ny mpitondra mila miova mila tsy manivaiva ny mpanao gazety tsy manivaiva ny mpampianatra fa le mpitondra am'izao fotoana zany tena mampanaelo zay mahatonga ny olona tena hoe tezitra ke am'izao fotoana zao satria nanohinanareo zany lay teny nanoana mihitsy nambaran'le mpitondra teny dinan'ny repoblika nanoana zazo ohatra de mitaky mihitsy azao ohatra misy mantsy miteny hoe tokony hialatsy ny apahy be maso mihitsy izy nya tsy fialatsiny fotsiny fa tokony hoe ametra-pialana ny olona salamy reny etra hoe tsy misy zany ny mpampianatra na any amin'ny PP io na CEG na lycée na université na eny amin'ny privé de hoaizitsika ohatrantenanao hoe tsy tonga teo amin'ny toerana izy raha tsy mivolavolan'ny zay indrindra izy ary raha ohatra ary zany hoe rehefa tsy ilaina zany ny professeur sy ny mpampianatra foany daholo ny fampianarana eto Madagasikara rehefa zay ny tiany mpitondra atao zany ao anatin'le izy de ho hitaneo zany le izy etra hoe raha mbola tsisy zany ny mpampianatra sy mpanapanabe de hoaiza efa rahatsika zao ary misy ny mpampianatra ohatra an'izao tsika satria matotsika ohatra zao de tsy mena anjara tsy mena an'le hoe valeur tsy mena ny asiny ho an' azy ny mpampianatra eto Madagasikara de zao ny efa rahatsika eritretinareo nke fa fitiavana ke zany atao mpampianatra mpiaroka sy professeur ny université zao ao anatiny efa enitaona ny tsy nazo natao heure complémentaire ny vacation ny enseignant vacataire zany hoe ny mpampianatra atselika de miala daholy nefa asina le hoe université de proximité eraka mifaritra nefa tsisy mpampianatra akory satria io ny veloman'le mpampianatra atselika de le mpampianatra mpiaroka zany ny karama sisa no iveloma na nyretraresaka hoe fitaovana ary nge eny amin'ny université tsisy fa miala vola posy ianao hoe ny jiro tapaka ny rano tsy misy ianao amanarivony ianao mandray elina ianao na première année tapaka ny jiro tena eritreto hoe adiny efatra anao adiny telo milelalela eo amin'ny atrehan'ny olona arivo zany ny laboratoire fa zao lesy fafitiavana no nataonio mbola vososenao ihany iny fa zao le mpampianatra eto Madagasikara za kosa aloha tena tsy manaiky fa mitaky any ialana io fa zao le zavatra misy inge hoe misy ny manam-pahaizana de sokajina ataotsika hoe elita zany ankory eo fa ohatran'io inge tsasa hoe toy ny vero ve le izy de fola mandefitra mainanao zany zao ianao de anao zany zao ohatrany hoe tsy manaiky tokony zao fa rehefa atao ao anatin'ny fianakavimbenareo zany nareo resako io zany de hoe ny manam-pahaizana ny elita malagasy ohatran'ny asa tratrany crise tsy nahavita nanova an'zany rehetrarehetra zany fa ohatrany hoe manaiky any izy rehefa tena jerena izy ty io zany tsy hoe manaiky fa zany miteny amitsika hoe mahay ny gabazika malagasy ka tsy revitsika ke reny any ivelany raha misy mpianatra gasy na mpampianatra gasy manaiky atsika nge ny vazaha ary jerefa rehefa misy gasy ka miasa ny ivelany de tazominy any ivelany ny gasy zany hoe marantsaina ny gasy fa tsika misy zany le mpitondra mihitsy tsy mamiasa ny mpampianatra sy ny fampianarana eto Madagasikara ahoana ny anovana zany ahoana ny fampianarana satria zavatra ita zao hoe misy asa ho ny any humoriste feno tanora malagasy ka tsisy asa eto e zany hoe le politika ny fanjakana eto Madagasikara zany de zay tsy mena sehatra ny fampianarana zay aloha voalohany eo koa ny asa ferina tsy misy zany hoe asa ferina zany eto Madagasikara ny zavatra ataonao zany eto dia tsy zavatra makany amin'ny asa makany amin'ny famokarana tsy zay no ataonao televirika avy no ataonao kaza manarapenitra avy no ataonao nefa apokatiny hôpitaly manarapenitra ataonao nefa tsy misy mpitsabo tsy misy fitaovana zany ao anatin'le izy ny fahatelo de tokony omena lanja ny atao hoe fampantroana eny ambanivohitra na hoe développement rural valopolo isanjato ny gasy mbola tatsah daholo nge de tokony apinireo na amin'ny barazy na ny masom-boly ao anatin'zany de jerevana manokana ny fiarin'ny gasy omena asa izy ao anatin'zay reo anakefatra nge miteny azany politika fanjakana de vity de mandeha ny fireneny zany fe tsy sombaboaka
totsondry mampany satria ohatra minterpele anareo eo miditra lafiny politika kely zany tsy mba zaza nkely zafin-javatra oatra satria alefa aminareo ny teti-bolam-panjakana fa tsy mamaly an'izany zavatra resahanao zany nkely teti-bolam-panjakana aminareo e satria ny nareo no manapaka nareo mandidy tsy hoe mandidy moa zany evitra manao zay any satria ny teti-bolam-panjakana de hoe izao satria tsika de any amin'ny tontolo ambanivohitra any amin'ny seram-pamokarana tokony morona kokoa ankany zany fa nefa laninareo tsy mitovy am'izany zany misy ny maronisa ao fa iza atramina solombavom-boboakana mbola tsisy lalàna tao hoe loi de finance io ka ny fidy za totosoa andre mampandry mbola tsy satria za nisy amy tena hoe mikritika hoe tsy mety io ary manome vaolana ao anatin'izy fa tena hoe neny maronisa moa zany de hoe tsy maintsy io terena fotsiny zay fa tena hoe meo ampitomboy zany ny budget ho an'ny resaka famboleny zany ny fampianarana zany ny fahasalamana zany ao anatin'zany fa tsy manao raha-pamenana zany mihitsy zany le fitondrana ao anatin'zay fa ny azo de raha ihany sao lana ny fidiko tao atramina solombavom-boakana izany nanolotra le lalàna proposition de loi niaraka amin'ny député zay ministre teo aloha Monique Razananira am'le hoe autonomie ny université alala izy jereo era-tany nge mbola tsisy misy député mpanohatra zany ka vitsy anisa nanolotra rano nakalany ka matoa zany lany le zavatra nomeko tao na de vitsy anisany mba nakataovile solombavom-boaka ihany hoe mba misy hevitra tsara zany ao mba hoentina anatanterahana zany fa mampilena eto amitsika ao de zay mila miova ny toetsainy ny mpitondra nivoaka foana noterena hoe miova le vahoaka fa ny mpitondra mihitsy ny manana toetsaina lomorona tsy mba mijery ny tombotsoan'ny vahoaka fa fitiavatena maly azao de mba nijery tena hoe alohan'ny akaresako aty hoe zany no eto ho malerifa de nijery mihitsy le hoe autoroute de gaga hoe famitahana vahoaka lizy digy vety de lazona fa autoroute voarapita 8 kilometre ve nanaovanao oeraoera route ana stapa ve nanaovanao 8 kilometre de tena hoe malahery ny foky satria tsosan'ny vahoaka nke volan'ny vahoaka nke nanao an'io hoe mbola tsosatsika amina miliara de misaosaova ianao manabady vahoaka ve anao anatin'zany hoe zavatra tsy manara-penitra no zavatra ataonao ao anatin'izy mety mbola horesantsika zany mbola horesantsika zany fa tena hoe za hoe tsy mety kosa le iverina ihany le hoe nareo tsy mba za zao za aloha zany tena tsy maintsy mbola nitrikitrika ihany honorable totosoa hoe ndresako teo mikasika ny teti-bolam-panjakana nareo ny mandany an'le izy arak'izay raha fetena amin'ny akapobeny io de tsy lany tsy asiana fantsina ary aingana be mihitsy ny fandaninan'le izy ohatran'ireny manatsofoka taratasy en poste reny zany faharoa hoe tokony anitsy ny fomba fiasa nanolotra PGE i programme akapobeny ny fitondram-panjakana ho tanterahana ao anatin'ilay mandao tsinjaraina am'ireo département ministériel fa rehefa aveo nareo nye manao contrôle any asan'le exécutif nareo manao contrôle ale atao zany le tsy ianao zany mahita tsy mifanaraka amin'ny tokony izy ty amin'ny réalité ny filana ny attente sy ny tsisy efa tsy mifanaraka le izy de omeny lalam-panorenana zonareo manao an'le to hoe motion de censure fa ohatsy nareo hoe tsy ny foloanareo zay laninareo zato isanjato laninareo zato isanjato teny ary anosy be aria hoe tsisy an'zany fa milamina ny zavatra rehetra deranetagaby iganareo tsy latsaky ny telo zay avy aty amin'ny solombavom-boaka mpanohatra nametraka an'izany hoe motion de censure zany ary zay tena mitaky zay fa rehefa vitsy anisa ao ianao de zay anaovatrareo forcine le izy ary zay zany tsy mipetraka ntsony le séparation de pouvoir le izy le hoe pouvoir exécutif sy ny pouvoir législatif sy ny pouvoir judiciaire tokony samy manana ny asany reo fa le pouvoir exécutif zany hoe fahefana mpatanteraka de mitsabaka amin'ny asany retsy anakoreto ary tena hoe misaozao mihitsy izy manindry ao anatin'zany de tsy miteny koretsy ary zay mba nitenenana foana le solombavom-bahoaka zay maro anisa afa amin'ny irmara hoe tsika solombavom-bahoaka tokony manana ny mahamaizatsika tsy ireo nge no patron tsika fa ny vahoaka fa rehefa tonga nge ny fifidianana mijery ny vahoaka ary zay mahatonga an'le solombavom-bahoaka taloha reny tsy lantsony satria mitadidy ny vahoaka de efa averina foana ho an'ny solombavom-bahoaka reo namana zay anivon'ny majorité dimy taona zany vetivety sao zao de efa taona sisa ao anatin'zay mijery ny vahoaka fa za mijery hoe zay lany tam'zao de zay na de itefa aminona vahoaka izy tsy miteraka tombotsoa hoan'ny vahoaka de forcen'le fahefana
mapana tanteraka de manaraka ambokany ao anatin'le izy tadiova ny sombavoaka manaramaso ny asan'ny gouvernement de zay no tonga hoe mijoroa na zamanoka zany iza ndray de zay hoe ny patronko de mivoaka zay marary mivoaka de marary tsy maintsy mijoro na izy misy olona miteny na fianakaviana na namana hoe ianao aza sasa loatra mijoro sy mitena amindreo fa manao an'zao nge reo hoe mamono nge reo hoe zaho tsy matahotra fa raha maty de hoan'ny tanindrasako hoan'ny voaka fa raha mbola misy tsy mety ato amin'ty fireneny ty raha misy ny voalohany za faharoa ngama ny anisan'ny tena hoe mikritika ary za manana vahaolana asosy tsara nyty fireneny tyaanatin'zay matotsoa tsisy ataorako misy eto na iza na iza fa izao le mécanisme zany de efa milaza fa reo mpanota faty atao contre guillemets le ao anaty voatondro lalam-panorenandreo de efa misy rafitra ary mandalo any aminareo nareo nge hoe tena manana fahefana ngeza be mihitsy de justice de mandeha ao aminareo misy commission de mise en accusation de tonga aminareo nge le izy de hoe zetsy nanota taminareo oka itoraba tsisy mandeha satria efa folo mahery zany zao ny atota taratasy hoe tokony anoka fanafanadidina irisona de tsisy faro ohatrany eo aminareo ihany misy efa asa refa zay mihitsy efa lasa tradition ve le izy honorable Totso Andriamampandra le hoe sokafana fanadidina de tsisy efa rany ny enquête parlementaire tadiditra tsara mety efa to anao tam'le mandat taloha hoe mikasika n'ty resaka téléphonie kasika mifanany tsitsita tsolo izy mafatsaka kelany fotsiny hoe ary tam'ireny na fitadiavako azy misy afahany mpanohatra ny firafetan'ny tsy maintsy eo daholo tsy ondriny tafiditra ao anatiny représenté ao daholo zay misy natao ranontsareo nyty enquête parlementaire ty ary azafenany vahoaka zay miaino atsika fa areo averikany zay mbola itsika le filohan'ny Sénat hoe mba mialalana venao sody anao tsy mahay fa tsy mpanao gazety ao anatin'le izy fa ny enquête parlementaire tompoko sotrana aloha mba miaro anay za tena miaro nyrariny ary miaro anareo ary zany isan'ny tezitra voalohany nanao hevitra tamin'iny fa io tsy misy mahay noho ny mpanao gazety zany bien informé ny mpanao gazety ary ny mpanao gazety tena hoe mitsandraka vaovao mihitsy izy amin'ny teny zita no atao izy ny enquête parlementaire de azo atao iny raha mbola tsy misy zany ny décision ny fitsarana ao anatin'le izy de azo atao foana zany zay enquête fa ny atao reny ke de zao hoe tsy voajereny ny mpitondra iny satria ao misy vondrana ny vondra rehetra ao anatina solombavam-bahoaka de ao daholy misy mpanohatra ao député mpanohatra ao anatin'le bureau ao anatin'le commission d'enquête parlementaire misy indépendant ao de zany hoe hevitra maro zany ao fa tsy hevitra tokana de matahotra izy zany ao anatin'le izy satria tsy voafiny le fisiny le enquête parlementaire satria voatontonao aminatin'io daholy zareo amin'io avion io Boeing triple 7 io sy zavatra maro eto amin'ny tany sy ny firenena ka sasany de miteny hoe aloha ny mpitondra tsy manaivaiva tokony tandremy le teny zay atao manindrona nareo efa tsy mijery tombontsomo vahoaka efa misy ny kolokolo maro zay ataonareo mbola manivaniva olona ihany nareo hatramin'ny professeur université zay faratapony eto amin'ny firenena zany hoe tena olona nianatra reny olona eny mato tonga am'izany de ataonareo tsinitsinina ao anatin'le izy ny vahoaka efa ataonareo tsinitsinina de ataonareo tsinitsinina ataona zany ny olona rehetra eto Madagasikara inona tsony zany mampitondra anareo ao anatin'zany ary zay mba tonga anay hoe oly vahoaka andao am'zay tsika mba hijoro efa tsy rary efa bedabeda zavatra tsy rary ny eto amin'ty fireneny ty fa rehefa tsy maintsika am'zao tsony nge tsika vahoaka de hoaizany efa rahatsika efa izy hoe tsika mampiana zanaka daholy efa ny mpampianatra ny zanaka ao ny zanakitsika no ataon'ny olona tsinitsinina ataon'ny mpitondra tsika tsinitsinina de mbola vitatsika hoe niaritra mafy efa ny zofototra ny jiro tsy misy rano tapaka lava ny vidim-piainana tena midangana ny tsy fandriam-pahalemana mbola hiaritra ve tsika ary vahoaka malagasy ka de manao antso afa hoe ho atsika gaty tanindrazana jerevo ny fiainana rehetra tetra Madagasikara sy era-tany fa tsisy maresy herim-bahoaka zany rehefa mivondrona ny vahoaka lasa zao honorable Totsoa zao nge le izy
solo-tenam-bahoaka zany le miresaka eto solom-bavim-bahoaka any Madagasikara tao anatin'izany zavatra misy resanao zany olana ny jiro olana ny rano mba miandry ihany ny olona hoe aizy ary reo solom-bavim-bahoaka voafity eto tany raha tsy resaka vatsiny teto afa io moa zany olana iray ohatranareo nge tsy nareo zany eny amin'ny faneho-kevitra amin'ny anao manjery angazety eny amin'ny Facebook nareo mieny fa hoe tena inonareo zany fa hoe eto koa sara fa tazana zany any France rehefa any amin'ireny toerana hoe rehefa misy zavatra mahazo ny tsika hoe fiarahamonina amin'ny ankapobeny de tonga mihitsy izy miaraka amin'ny samboady etsy anany etsy amin'ny fotoana fa eto ohatrany mbola tsy nahitana zany fotsiny olona nge malay-panahy teny tontolo de mampandynareo ngamba anatiny ianao ngamba anao anatin'le izy hoe fatatsika efa nisy teny niezatsy nietsika zay natao niezatsika fotsy zay mihetsika izy zao de satsamborona daholo de gatraina daholo za zany amin'ny lafiny ray tsy mametsiny ny vahoaka amin'ny lafiny ray fa amin'ny lafiny ray koa zany ao anatin'le izy hoe eo le fangetsana zany a le tsy misy eo le jado nataonyreto mpitondro reto zany a ianao nge tena marina zany any ivelanao zon'ny olona no mirohatra an-dalambe etanao vao mirohatra ao a de samborony ianao a tifiriny ianao a de gatraina anao anatin'le izy ka eo teneniko hoe rehefa tsika no miray tsika rehetrarehetra miaraka ao anatin'izy zaminoka zao de miteny anao raha miresaka any Bomanary anao raha misy nge ny olona tena hoe mirotsaka an-dalambe amin'ny jerisorano any Bomanary na tena mirohatra ny olona ao anatin'le izy ary za tsy mitarika ny olona akory de efa mandeha ny menace ny intimidation hoe député Todisony ao ambadika io maika fa zany hitarika an'izany zany asa fotsiny ka hoy izy hoe io a de misy fotoana ny zavatrarehetra rehefa vonona ny vahoaka de vonona izay solom-bavim-bahoaka ty amin'ny fanorana ary vonona ny mpitarika rehetra fa raha mbola tsika vahoaka no tsy vonona aloha reny zao nikikikiatsika fotsy eo efa mitarika izahay de hitatsika tam'ireny fa ny vahoaka de hoe aty amin'ny Facebook seny andavarangana fotsiny mikobakobaka hoe mitondra bavaka anareo zay nga vita an'izany izy ty zany nataonao tokony lefa miaraka tsika de miaraka mirohatra fa tsy hoe zay de mitondra bavaka anao nga vita mivavaka ny fiainana fa mila mijoro ianao miasa zany ianao mba miaraka amin'ny olona zany zany hoe mitombona ihany a le filazan'ny Etiopita fa faible ny mpanohitra zay zany faible le mpanohitra tsy faible fa atao a zay hoe ampatahotra le mpanohitra sy le vahoaka ao anatin'le izy de basy isa zany a no heriny reto etsaknday zany misy ndraiky hoe le filazana ka raha hoe nareo ny fanoherana sy ny mpitondra de mifampikolokolo ihany mifampikolokolo zany hoe ohatrany hoe mba mody manome endrika na demokrasia zany tsisy demokrasia toka de mba manana de mba mifampikolokolo am'izay tsy misy ka demokrasia eto Madagasikara ny demokrasia de hoe samy maneho ny heviny a tokony mananjo ny olona hitokona tokony mananjo ny olona hiteny fa raha miteny amin'ny Facebook anao zao ka manotohana ny mpitondra desamborona skatraina aiza misy le tantandalana kosa nge mba misy efanarandalana ka ohatra hoe mba manao teny ianao ihany efa mikalifie an'le izy hoe manohitohina fa hoe mba hevitra raha misy hevitra zany ka tsy mifanaraka ny mpitondra le izy a de samborona le olona na menasena le olona na gatraina le olona eo indrindra eo nidirako am'le izy noanykena tena tsy mety a mahakasika an'izany zany zao de aingana be misy ihany nareo aty amin'ny fanoherana manao taratasy a miantso an'ireo ataontsika hoe communauté internationale ta tena am'ireo maso voam-pirenena vahiny io mpiara-mionina PTF ankehitriny zany zao efa Madagasikara natapana ny sadeky zany zao tena ahoana zany no fandehan'ity hoe tena mila sahiranareo zany efa nanisy zay a efa nisy hoe voafidy to filohany sadeky tsy voafidy zany izy fa présidence tournante io anjarany Madagasikara narakotona teo a zay ndre de ianao présidence eritreto mamenatra pinga le teo mamenatra indrindra enatra eraka zao tontolo zao so hoan'ny Madagasikara président république dimy fotsiny ke no tonga teo tamin'ny heritaona 16 nisan'ny firenena ao anatin'ny sadek tamin'ny heritaona zao raha tsy teny tamin'ny heritaona zao tsika tena ambe folo a filoha-pirenena tonga fa teto amitsika nke dimy fa ministre no alefanao sotena eny fa le chef d'état ao a no tikitena zany mamenatra zany matony olona tsy tonga ty aminao le filoha-panjakana misy aton'izany ianao fe mirery amin'ny hoe autoroute amina Afrique du Sud asika mezan'ny olona hoe zao ve ny autoroute eto Madagasikara ny téléphérique anao 3000 ariary ny ale aiza nanana ny olona zany ary le trajet
ka zay anakenina no andananao anatin'le izy ambato be anala mahitsy akondrano atamena petite vitesse anosy fa iza ny olona any ambomanarina tsy concerné ny olona miakatso aty ambopo any amin'ny 67 de aiza zany nanana ny olona zany hoe aller retour zany anao resa 6000 ariary ny bus 600 ariary ary efa mbapikakaiky ny fianakaviana am'sao ka zany ataoko hoe tena tsy hainyrety mihitsy le marary ny vaoaka efa mba mametraka kosa nge zany le fitondrana hoe efa mba miakatra ny farim-piainana efa mba masalamalama ny poketra efa mba afaka mitaingana teleferika efa ohatratra zay nge le image te ampiseho zany izy hoe manan-karena ny gasy fa zareo mpitondra no manana ny olona efa hoe miakatra fa efa miviton'ny olona miana tsara zanany salama tsara izy manana trano izy tsy manofa trano tsony de efa mitombo zany ny faefa mivitiny zay naova tokony hitsofoka am'zany teleferika zany neto ny an'ny olona ary anna ho an'ny isanandro efa fampidetavana ny frais 100 ariary ary efa ifampidetavana mbola taxenao na 3000 ariary amina teleferika nefa tadio fa volam-bao etra-baoka reny ary tsosatsika ary tanakitsika no amen reny tena hoe reny trotrosa be amina miliara ariary reny ka izao nge le izy misy olona zany hoe tsy nandeha le izy fa hoe iny narararo le conducteur vazaha amy miasa zany ianao a de mbola vazaha ihany mena nga tsy misy conducteur gasy mitondra avion reny gasy mitondra inona re any gasy a de tsy mena le gasy any na hoe conducteur na pitona le teleferika mena raha gasy ny formena sady vo maika zany nao tsy mamiasa na gasy fa resaka bisina no azaonao an'le izy de mbola tena ozy a hoe le malagasy zany a tena efa atao tsinitsininy fa iverina ihany satria mba te iresaka amitsika eo rehefa avy eo ny mpiaino zany totsiny hoe nareo zany zao de ohatrany hoe sosovo atapodrano hoe na amin'ny lafiny anakire hoe ny fitondrana tamin'ny 5 napiditra ny Madagasikara isan'ny mpikambana miveny vondrana Sadek tamin'ny 5 zany hoe 20 taona lasa ny ankehitriny moa zany de zao hoe mandova an'zany le zavatra misy satria na mifototrafitra zay mihitsy le tiako atongava reo de mbola iverenako ihany le te hoe am'izao fotoana zao zany ohatrany hoe reny le hoe mitsaketriky reny zany satria zay hoe raha fa tena misy olana zany eto hoe tsy tateraka ny feu de route minterpellé zany nareo mpanotra ataoko reso amin'ny ankapobeny hoe tena ry secrétaire exécutif ary secrétaire mpanatanteraky ny Sadek mbola misy nge reto andininy samy hafa tao anatin'ny fanarahana nandaminana ny crise politique teto tamin'ny 6 rivo tsy hita tamin'ny tsy mbola tanteraka zao zany zao alefa any amin'ny Sadek le fitarainana ahoana le izy ohatrany tena sahirana be nareo tsy maintsy anao azy noery am'le olona le toherinareo ihany hoe inona ny tranga io zany raha mijeritsika nge zany hoe tena anao treve mihitsy aloha zany ny opposition mandritra nyty présidence ny amin'ny Sadek ty raha mbola eto izahay de mame tokony vahoaka fa tsy maintsy misolo favazy raha misy marary mivoaka de tsy maintsy mitsotra hitatsika kam'zao fa ny flora valomana manokana satria ao anatin'ny team dia raha misy zavatra tsy mety amin'ny firenena de misy lettre mihitsy alefany hoe tsy mety eo de tiny ny vahaolana alefany any comité internationaliste ary tsoriko amitsika atramitsika miteny zao de tena hoe miresaka am'ireo mpampisovodahiry sy fireneny dehibe reo zany flora valomana zany zany filo heratsolo mampiana zany zany filo seteny zany am'izao fotoana zao mbola misy zany fifampiresana zany hoe fatokisan'ireo olonareo am'ireo mpitarika reo zany ao anatin'le izy ny dikan'zany zany te izao hoe zavatra misy eto amin'ity fireneny de tsy mijery fotsiny ny aty amin'ny fanoherana ary tsotroloko amitsika fa raha tsisy an'ireo ry flora valomana an'ireo ary no miteny hoe asa sasina ny vahoaka efa voasazy ny vahoaka malagasy na io resesaka triple assiette sy any ary efa hoe andeha sazy de hoe aza ny vahoaka no sasina fa ny mpitondra sasina zay nanao kolokolo sasina zany ohatra zay koa ny mpamatsy vola iresam-pirenena anisany manao lobby iny zany flora valomana zany hoe rehefa misy ny fadezeranareo fa hoe misy zavatra tena tsy manjary entaka eto Madagasikara satria ny fitantanana zany nareo vola mibay ireo ary nge de be da be no mandeha tsy tokony misy de hoe aza sasina le vahoaka fa ny mpitondra sasina ao anaty ny dikika zany mijery manao zay mety ny mpanohatra fa ny mpitondra de efa misy tsy mety de ahirika any amin'ny mpanohatra ka ny mpanohatra mitondra fa hitretanao zany hoe mbola hoe
considéren'ny olona considéren'ny ihany everany ny fanoerana sisany hoe florafalmasasany ianao no mety miresaka zany fa ny zavatra misy iainny eto Madagasikara na ny contexte aloha zany de hoe fa maninona ny mpanohitra na ny fanoerana eto Madagasikara tsy miresaka amin'ny feotokana fa maninona no misaratsaraka zany za zany nge zao le olana hoe maninona no misaratsaraka tsy mety hoe feo iray zany no iresahany amin'ny fanoerana satria maninona mbola misy resaka hoe mbola misy resaka sao de misy resaka 20 centimetatra koa any amin'ny fanoerana any de mitovy hevitra aminao za zany rehefa misy hoe marina zay nke zany manamona fitsere na rehefa misy na miteny na zavatra ataon'ny mpitona rehefa misy mety de miteny hoe mba mety zany rehefa tsy mety de mitsora zany tenao zany de marina zany hoe ny mpanohatra rehetra de tokony analana zany hoe ampopo zay fa tokony manana fanetretena fitiavatana zany hoe akambana ny hery efa tokony rahina zany ny aty amin'ny fanoerana rehetra na iza sazy hoe de mbola miatso an'ireo séance niaraka hatram'izay hoe andao avondrana ny hery efa marary ty Madagasikara ty firenetsika ty ity vahoaka ty de anao nambatra hery iray sika fa zavatra efa tsy mety trotrony ty de itsotsika iray fa tsy hoe ny mpanohitra indray zao no zarazaraina na ampizarazaraina ao anatin'izy zay nge mavoatsika ampizarazaraina le mpanohatra ao anatin'izy de iny koa misy maharivo salosana de lasany ao anatin'izy hoe mena seza mena vola zany zany tokony tsy ao amitsika tsony zany fa hoe efa zavatra tsy mety ty nitarakitsika hitsaratsika ny vahoaka de andao avondrana ny hery dia rehefa mivondrana isika dia tsy misy maleo atsika